Antsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana. Ankehitriny tsika dia miaraka amin'ny ramatoa mbola tiana Ravelo Armisa mba azonao ampahafantarina anay ve hoe iza moa zany ramatoa mbola tiana Ravelo Armisa izany? Ny teny voalohany dia mankasitraka anareo nanasa amin'ity resadresaka ity. Mbola tiana no anarako mpiaro-ny zon'olombelona, indrindra indrindra fa mpiaro-ny zon'ny vehivavy sy ny olona manana fahasembanana ny tena ahalalana ny tenako. Saotra tompoko amin'izay valim-panontaniana izay. Avy hatrany tsika dia hiditra ao anatin'ny resadresaka. Manao ahoana ny anjara andraikitry ny vehivavy sy ny tovovavy nandritra n'ireny hetsika nisy indray da ireny? Ny azo tenena angambany dia hoe tena mitovy amin'ny anjara andraikitry ny lehilahy nandritry ny tolona ny anjara andraikitry ny vehivavy sy ny tovovavy tamin'ny ireny tolona ireny. Tsy misy mahasamihafa anazy mihitsy satria raha hita teny an-toerana ny lehilahy sy ny tovolahy niady tamin'ny lacrymogène dia tena izay tokoa ny zavatra nitranga tamin'ny vehivavy. Anisan'ny ataoko hoe mahafa mihitsy ilay tolona zany izay hoe tena fahitana ny vehivavy sy ny tovovavy teo amin'ny antanan-tohatra rehetrarehetra nisy tamin'iny tolona iny, na taty amin'ny taty an-dalambe na ihany koa tao anatin'ireny ady teo amin'ny ambaratonga rehetrarehetra ireny. Ary tao anatin'izay fitakiana rehetrarehetra izay manao ahoana ny fitakiana feminista mihoatra amin'ny fitakiana tamin'ny ankapobeny? Tena ny fanojo tamin'ny fomba fisainana feminista moa zany ny tolona nataon'ny Gen Z, ary izay ihany koa ny mahafa n'ilay génération nitondra an'ilay tolona satria génération efa nataontsika hoe mahita an'izay hoe fifandanjan'ny tokony ho anjara andraikitry ny lehilahy sy ny vehivavy ireny. Ny féminisme dia miady amin'ny ataontsika hoe ny kolikoly avolenta. Eo ihany koa ilay fanjakana jadona entin-dehilahy, ilay ataontsika hoe patriarcat. Eo ihany koa ilay hoe miady amin'ireo fomba fanao ratsy rehetra taloha ary mifanojo tokoa ao anatin'ilay hetaheta ny vehivavy ny feminista mba ahafahan'ny vehivavy misehatra an'izay ataontsika hoe hery politika izay ohatra, hery ahafahan'ny olom-pirenena rehetrarehetra mizaka ny zony indrindra indrindra fa ny vehivavy. Ary tao anatin'izay tolona izay nisy araka ny filazanao zany ny vehivavy nandeha nitolona, manao ahoana ny fahitanao ny ireo mpitolona ireo raha mitaha amin'ny mpitolona vehivavy tany aloha? Ny tany aloha ataontsika hoe mbola tena nifanehitra be tao anatin'izay le niteneniko teo hoe fanjakana jadona entin-dehilahy, natao anatin'ny décolonisation zany ohatra, natao anatin'ireo tolona taloha nisian'ny fanjanahana teto Madagasikara. Tena nisy ny vehivavy nitolona tamin'ireny fa ataontsika hoe somary niafina. Tao anatin'ilay mouvement Gen Z nefany dia tena hita tamin'ny sehatra rehetrarehetra ary tsy natahotra na teo ary ny herisetra maro samihafa dia tena nijoro. Hitantsika ohatra ireo tovovavy izay nisy nitifitra ny lohany, ireo dokotera vehivavy izay tena nijoro sy nitrotra teo alohan'ny hôpitaly Befelatanana, ireo vehivavy hita tany amin'ny faritra maro samihafa, anisan'izany ohatra i Natasa tany amin'ny faritra Sava iny izay tena nitolona ary nitarika nitolona, izany hoe tena front line zany ny vehivavy. Ary nisy sary anankiray nahafinaritra moa ilay tovovavy tena naka an'ireo vato ary lasa emblème an'ilay tolona ihany koa, ahitana hoe tsy matahotra an'izay confrontation izay intsony ny vehivavy fa tena mandray andraikitra na eo ary izay ataontsika hoe herisetra ngeda be nenjady tamin'ny vehivavy manokana. Hitantsika ohatra ireo vehivavy izay nidoran'ny gendarme amin'ny volony izay herisetra mety hoe tsy nisy tamin'ny lehilahy fa nisy spécifiquement tamin'ny vehivavy. Ao anatin'ilay fitolomana misy ny fitakiana. Raha hiresaka ny fitakiana lafitra isika indrindra amin'ny lafiny ara-tsosialy, inona no antenainareo tao anatin'ireny hetsika ireny? Ny antenaina moa zany dia ny fiovan-drafitra ary ny hijanonan'ireo fombafomba ratsy taloha izay namotika ny firenena ary mila ovaina. Eo ihany koa ilay hoe
ny tanora lazaina foana fa ho avy ny firenena, fa mba ho androany ny firenena ny tanora. Ho an'ny vehivavy manokana dia hoe aoka izay ilay fanjakana jadona ataon'ny lehilahy, fa mba ampisiana ihany koa ilay fandraisana andraikitra, tsy kisarisary ny vehivavy fa tena ho tonga amin'ireo antanan-tohatra manapaka ao anatin'ny firenena sy afaka mitondra anjara birika ho an'ny tanjanaka. Mandritra n'ireny tolona ireny ny ankabeazany ny hetsika dia nisy tetỳ amin'ny réseaux sociaux. Manahoana ny mety ho fiantraikany na ny fifandraisana eo amin'ny tolona féministe sy ny kolontsaina nomerika. Efa ny génération Z moa zany dia efa miaina tanteraka ao anatin'izay ataontsika hoe kolontsaina nomerika izay, ary ny mahafinaritra ao anatin'izy io dia tena betsaka tokoa ny tovavy, ny vehivavy efa mahafehy ny resaka fikarakarana ny tambajotra serasera. Raha ny zavatra hitako izao tontolo izao moa zany dia izy io no lasa sehatra ahafahan'ny rehetra, anisan'izany ny vehivavy, maneho ny mety hoe ho tanjona ny zavatra misy isan'andro sy mahatonga an'izy ireo ihany koa ho mpitolona na dia eo ary ny tsy fahafahana indraindray midina eny an-dalambe. Ny zavatra misy aloha eto Madagasikara dia hoe tena mbola ambany ny fahalalan'ny olom-pirenena manavaka ny tena olombelona sy ny tena vaovao marina ao anatin'ilay izy. Anisany tokony ho ampianarina marobe zany izay hoe inona ny atao hoe fake news, inona ihany koa ny tena marina, ary inona ny vaovao tsara sy tokony zaraina ao anatin'ny tambajotra serasera. Indrindra moa zany ny momba ny vehivavy, satria hitantsika ny tambajotra serasera dia nentina namitehana fiainana vehivavy maro samihafa, raha tsy dia hiresaka fotsiny momba an'ireo ataontsika hoe sary na vidéo ana vehivavy ao anatina fotoana misy intime zany, fa tsy dia nisy ohatra ny lehilahy izay namoahana sextape na sary momba an'izay hoe firaisana ara-nofo any anatina toerana izay tsy tokony hitan'ny be sy ny maro. Maraparana ny fandarana tsara isika raha matoa mbola tiana raha velo ary-misy. Inona ny mety ho hafatra tianao ampitaina amin'ny tovovavy malagasy? Androny izao ny fijoroan'ny tovavy sy ny vehivavy malagasy, satria ny reny no mitaiza ny tokantrano. Rehefa tsara taiza ny lehilahy ary afaka manome an'izay hoe fototra izay ny reny dia tsara ny ao an-tokantrano, tsara ny ao amin'ny fiarahamonina ary mijoro ny firenena. Fa matoa mbola misy ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena izay lonolony sy ataoko hoe zavatra tsy mety, dia misy ihany koa anjara andraikitry ny reny malagasy izay tsy vita tao anatin'ilay izy. Ho an'ny tovavy indray dia hoe mila mijoro isika, fa mila mijoro ho tsy ataoko hoe mpijery fotsiny, mpitazana, fa lohany. Mila mitarika isika, ary aoka isika tsy hanaiky fotsiny hoe mpitantsoratra, fa olona manapa-kevitra ary olona manana hery hanao an'ilay sisika sy hanao an'ilay fijoroana ho modely eto amin'ny firenena malagasy. Ary averiko foana hoe firenena reny ary misy toerantsika tovavy reny be ao anatin'izay firenena izay mifototra amin'ny reny izay. Saotra tompoko. Mankasitraka antsika rehetrarehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany.